Ny teny zay mahatery ahy zany sady efa nizarazaraiko ihany matetika izy ity kanefa nohatra mbola mahatery ahy ihany a ifampizarana amintsika alohan'ny hidirantsika amin'ilay vavaka dia izay voasoratra ao amin'ny Matthieu 5 Matthieu 5 ka ny 17 ka hatramin'ny 9 no vakitsika. Matthieu 5 ka ny 17 ka hatramin'ny 9. Zao ny voasoratra ao amin'io teny io rehefa hitatsika ny andalatsoratra masina ao Matthieu 5 17 hatramin'ny 9. Amin'ny anaran'i Jesosy, ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny fanasina ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy hery ny anaovana na inona na inona izy, fa ariana any velany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo izao, tsy azo afenina zay tanàna miorina ao an-tampon-tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fanaovan-jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano zany. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba ahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazan'ny rainareo izay any an-danitra. Amen. Ny araka nefa anampatsivana antsika, hitatsika ao anatin'ny tambazotra ihany koa ny Facebook na ny tranokalan'ny hetsika toivaka ny fahamarinana, dia sy ilay taratasy soniavitsika iny ka mipetraka anatin'ny baibolitsika momba ny firontsahantsika tsehatra mpikambana ao anatin'ny toivaka ny fahamarinana, satria zao fiaraham-bavaka zao dia fiaraham-bavaky ny mpikambana ao anatin'ny toivaka ny fahamarinana, dia anjara fanompona lehibe anankiray ao amin'ny olona izay nanaika n'olo-tena ho fiasana, ho fitaovana eo anatrehan'Andriamanitra sy eo an-tanan'Andriamanitra hiadivana amin'ny tsy fahamarinana ny vavaka. Ary voasoratra ao ny hoe ifona ho an'ny firenena. Dia iny moa no efa nampatsivona antsika eny amin'ilay salamo Isaia 2:20 mandrakariva manao hoe nantsoin'Andriamanitra tsika ho mpitily, ho mpampatsiaro an'Andriamanitra. Ary zao fiaraham-bavaka zao ampatsivona foana ihany lay nataontsika hoe anarana nitondrana azy, dia hoe ianareo mpampatsiaro an'i Kristy, aza mangina na aza mitsahatra, satria antso avy amin'ny tompo ny vavaka. Ka rehefa mandinika ny tenin'Andriamanitra tahaka an'ity izay Jesosy Kristy mihitsy nampianatra azy eto, olona be dia be no nanatrika azy teo, dia nampianatra izy. Ary rehefa nampianatra izy dia nilaza tamin'ireo olon'ireo manao hoe ianareo no fanasin'ny tany. Ary ny anankiray mitovy amin'izay ny 9:40 fa misy ihany izay mety mahasamy hafa azy, dia ny hoe ianareo no fahazavany zao tontolo zao. Zavatra tena nanoana rehefa namaky an'izy io dia ny hoe fanasin'ny tany, fahazavany zao tontolo zao. Raha ny hadirin'ilay asa dia tsy zavatra kelikely, fa izao tontolo zao mihitsy, ny tany manontolo mihitsy. Zany hoe raha dinihana dia tsy zavatra vitana zavatra kelikely foana. Raha saina maneritreritra angamba mandinika eo amin'izay mety ho fantatra sy ampianarina amin'izao tontolo izao, dia ny hoe ny olona mpanambola be, ny olona manam-pahaizana be, ny olona manam-pahefana, ny olona tatak'ireny no mety hoe afaka havitan'izany angamba. Fa ilay antson'ny tompo dia nataony ho an'ny sarababen'olona izay nihaino azy teo. Mazava ho azy fa tao anatin'ireo sarababen'olona ireo koa, tao koa ilay mpianatra, ilay olona nantsoiny manokana. Ary ny tena tiany tompo anatanterahana an'ireo rehefa mamaky ny soratra masina manontolo ianao, dia ilay olona manaiky hiaraka aminy.
le olona manao dingana tahaka an'izay ataontsika zao hoe nanao fifanekena tamin'Andriamanitra. Mety ao anatin'ny toivaka amin'ny fahamarinana izy fa tsy izay fotsiny ihany fa any amin'ny tsehatra rehetra zay maha-kristiana azy ka nanaovany fifanekena tamin'Andriamanitra, satria matetika ny fomba fiasan'Andriamanitra dia misy fifanekena amin'ny olona. Zay rehetra nandray azy dia nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra. Raha manaiky an' Jesosy Kristy tompo isika, ho tompo ny fiainantsika sy mpamonjy antsika manokana, dia miditra ao anatintsika izy, dia mitoetra ao anatintsika izy, dia miara-misakafo aminy, hitoetra ao aminy zaho sy ny ray ho Jesosy Kristy. Fifanekena ohatran'izany. Reny olona mifanaiky amin'ny Jesosy Kristy fa hanolo tena ho azy reny amin'ny karazan-javatra maro samihafa, ireny no ilay ananan'ny tompo fahatokiana afaka ny fitaovana ampiasaina hanova zavatra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Hitondra fanasina, hitondra sira angamba ny azo lazana azy angamba, fa zay no mety ahafantaran'ny be sy ny maro azy hoe sira. Fanasina zavatra mitondra tsiro eo amin'ny tany manontolo. Ireny olona ireny no afaka ho ampiasain'ny tompo rehefa miaraka amin'ny tompo, mba hisy tsiro ny fiainana eto ambonin'ny tany. Ka tonga ny olona hanana fanantenana, hanana fahavitriana, hanana faherezana, hiatrika ny zavatra misy rehetra eto amin'ity zao tontolo zao ty. Ianareo no fanasin'ny tany. Ianareo ny fahazavan'izao tontolo zao, afaka ahitan'ny olona lalana hoe aiza ny tokony aleha, inona ny tokony atao. Tena mipenipenina ary tena vaka ny olona amin'izao fotoana zao, aiza no aleha, inona no atao. Dia ianareo no fanasina, ianareo ny fahazavana zao tontolo zao. Ary ny fangatahan'ny tompo aza dia rehefa nanao fifanekena tamin'ny tahaka izany isika, dia aoka ho hita, ho tsapa, ho azon'ny olona rehetra haneritreritra, fahitany miariary ihany koa, fa manome fiainana, manome fanazavana, mampafantatra azy hoe ity ny lalam-piainana, zao ny tena fanazavana mikasika an'ireo. Satria ny olona miaraka amin'ny tompo mantsy dia manana ny fanazavana ny zava-misy araka an'Andriamanitra. Inona daholo ny anton'izao tontolo zao, makaiza zao tontolo zao, inona ny antom-pisiko, makaiza ananana fahazavana ao amin'ny tompo. Ny tompo ny manazava ary afaka mitondra an'izany fahazavana zany ho an'ny hafa manodidina antsika koa isika. Marina fa be dia be ny fomba mety hanaovana an'izany, fa ny zavatra anankiray izay nataon'ny tompo fitaovana nomena antsika mba ahafahantsika manatanteraka an'izany ho lasa fanazavana sy fanasina zany, dia ny vavaka. Mivavaka. Angatahan'ny tompo isika mivavaka. Angatahan'ny tompo isika mba hametraka aminy hitondra mambavaka ny zavatra maro samihafa izay misy eo amin'ny fiainantsika. Ny zavatra maro samihafa izay misy eo amin'ny fiainana hitantsika manodidina antsika, ao amin'ny fianakaviantsika ao, ao amin'ny fiarahamonina misy antsika ao, amin'ny fiangonana izay misy antsika, eto amin'ity firenena ity, eny, na eo amin'ity zao tontolo zao ty aza izay hiantsoana antsika ho fahazavana, hiantsoana antsika ho fanasina, izao tontolo zao mihitsy. Ary ny zavatra tiana hampatsahivina antsika amin'izany tenin'ny tompo izany dia zao, lay isika afaka mametraka dindo tanteraka amin'ilay tena izao tontolo izao mihitsy. Tsy zavatra kely fotsiny, ary tsy ny eo amin'izao tontolo izao fotsiny aza, fa raha ny tena marina, afaka mametraka ny dindo sy mametraka zavatra hiasa sy hitsanga amin'ny fotoana isika. Lazain'ny ten'Andriamanitra fa noho isika dia mety hisy fiantraikany any amin'ny arivo mandimbo any amin'ny taranaka any. Satria misy olona izay manao fifanekena amin'Andriamanitra ka toy ny teniny, manaiky ho fitaovan'Andriamanitra. Zao tsika rehetra zao dia antsoina hoe taranaka Abrahama amin'ny finoana. Satria nahoana? Nanao fifanekena tamin'Andriamanitra i Abrahama. Any amin'ny Genesisy ihany ny ahitantsika an'izany. Nanao fifanekena tamin'Andriamanitra, nanaiky hino an'Andriamanitra sy ankatoan'Andriamanitra i Abrahama. Ny mpino rehetra mandra-pifaran'izao tontolo izao dia antsoina hoe taranaka Abrahama. Avy aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Ianao dia ho tahiana ary ny taranakao dia hitahiana, fa tsy izay fotsiny fa ny firenena rehetra ambonin'ny tany dia ho tahiana, satria nanao fifanekena tamin'Andriamanitra Abrahama. Zay le mahatonga
te hampatsiaro antsika n'izao teny izao mba ahatonga antsika hanana fatokiny sy hanana finoana fa izao zavatra ataontsika izao raha mametraka mambavaka ny zavatra zay hoe tsika mambavaka rehefa avy eo dia afaka ho fitaovana eo am-pelantanan'Andriamanitra ahatonga fahazavana, ahatonga fanasina eto amin'ity tany ity. Ny anjarantsika ny tanterahantsika fa ny azo antoka dia izao, tsy mba Andriamanitra ny tsy hanatanteraka ny anjarany rehefa mahatanteraka marina, madio, tsotra ny anjarantsika isika. Ianareo ny fanasin'ny tany, ianareo ny fahazavana izao tontolo izao. Izay no mahatonga antsika hanao izao fiaraha-mivavaka, fiombonam-bavaka ao anivony toy vaka ny fahamarinana izao. Mampahiry antsika rehetra ry havana, mampahiry antsika rehetra raha lahy sy anabavy ao amin'ny tompo raha manatanteraka an'izao fiaraha-mivavaka izao tsika, ary mampahiry antsika koa mbola hazoto hanohy an'izao mifankazara mitsotoha ianao mba ho fahazarana izao fiaraha-mivavaka isan-karatsinainy amin'ny 8 sasany alina ka hatramin'ny 9 sasany alina izao, izay ahatonga an'Andriamanitra hitantsika ho mahatoky eo amin'izany fiantsoana antsika izany. Ary ataontsika fitaovana, fa raha misy fitaovana lehibe anisan'ny anankiray izay omen'Andriamanitra antsika dia ny vavaka, fa manova zavatra io vavaka io. Mampianatra antsika ao amin'ny ten'Andriamanitra ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa izay hitantsika nampiasa an'izany fitaovana nomen'Andriamanitra izany dia ny vavaka. Ka nisy zavatra nitranga teo amin'izao tontolo izao, teny amin'ny fanjakana, teny amin'ny fiarahamonina, teny amin'ny fiainam-pianakaviana, teny amin'ny fiainan'ny olona tsirairay avy isam-batan'olona moa dia efa tokony ahitany an'izany manokana satria izy ny fantany voalohany dia izy koa ny manan-javatra entina mambavaka. Fa tsy izy ihany, fa ny hafa rehetra manodidina vokatry ny vavaka dia misy zavatra miova. Betsaka ny fitsoana vavolombelona, betsaka ny tantara, na tantaram-pirenena, na tantaram-piarahamonina, na tantaran'ny fiangonana izay nahitana an'izany atao hoe valim-bavaka izany, satria nisy olona mivavaka nangataka tamin'ny tompo. Dia tsika rehetra mba hanaiko fitaovana eo am-pelantanan'ny tompo, ahatanteraka ny fikasan'Andriamanitra raha teo io fahazavana izao tontolo izao, fanasin'ny tany io, ahatonga ilay Jesosy Kristy ho fantatra sy ho ekena ary hiasa eo amin'ny tontolo manodidina antsika sy eo amin'ny tontolo misy antsika sy ny tontolo fantatritsika fotsiny azy, dia ahatonga antsika ho ilay fitaovana mivavaka ampiasain'Andriamanitra. Ankoatran'izay ny zavatra hafa rehetra izay mbola atao, fa izao moa mbola misy an'ity hamehana ara-pahasalamana ity dia mbola nietsika rehetra dia somary ohatran'ny mbola ampanginina kely daholo, fa ny vavaka kosa dia azontsika atao tsy azo, tsy voatampina na voafefy na voafatoky n'inona. Dia izay no mahatonga antsika hiaraka hivavaka tahaka izao, dia misaotra ny tompontsika, dia misaotra an'Andriamanitra noho izany teny izay nomeny antsika izany. Dia mbola hiaraka hivavaka isika hamaranana an'izay alohan'ny hidirantsika amin'ireo fitondrana mambavaka maro samihafa. Hiary hivavaka isika. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ny alehiben'ny fitiavanao sy ny famindrampонao. Misaotra Tompo fa ianao ilay Andriamanitra manao anay olona voafidy, olona notendrena mba handesy amo ary mba haretan'ny vokatray. Ary tsy vitan'izany Tompo, fa nantsoinao ho fanasina sy ho fahazavana eto amin'ity izao tontolo izao ity izahay. Mahatsiaro tena ho kely manoloana ny haben'ny asa, kanefa kosa raha miaraka aminao Jesosy Kristy Tompo, moa misy zava-mahagaga izay tsy hainao va? Ianao no Andriamanitra tsy manan-taloha ary tsy manam-piafarana, Andriamanitra tompon'ny fahefana rehetra na ny any an-danitra na ny etỳ an-tany. Miasa ianao, ka iza ny mahasakana izany? Ary izany Andriamanitra izany no Andriamanitra aika dia mahatoky izay manatona anao, manana fahasahiana manatona seza fiandriananao, ary manantena ny valim-bavaka avy aminao, ilay Andriamanitra mahatoky azonay anteherana amin'ny zavatra rehetra.
dia misaotra anao tompo noho izao fiombonam-bavaka omenao anay atao anivon'ny toivaka amin'ny fahamarinana izao. Dia misaotra ray malalo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo no anaovana izany vavaka izany. Amen.